Araka ny fotoana ny fanomezana toboky lasy toboky vavy dia tafaraka eto indray tsika ary ao anatin'izany ihany koa no hanolorana ny arahaba ho antsika any tokantrano any sy etỳ am-piangonana ary dia manasa antsika izay anaraka ny fampahalalam-baovao ohatra amin'ny farany mafotaka ny tontolo politika isany amin'izany ohatra ny mahakasika ny faneho-kevitry ny prime ministre mahakasika ny fametra-pialana ireo olony teteza mita manam-pikasana ny latsaka amin'ny fifidianana samihafa eto amin'ny firenena eo ihany koa ny fanambarana izay niraisan'ny miaramila ny zandary ary ny polisy-pirenena mahakasika ny zava-misy eto amin'ny firenena izay hatrany ary ny fanamariana ny andro raisam-pirenena natokana ho an-drasazy eo amin'ny tontolon'ny fahasalamana izay fa ny tontolo politika aloha ny antsika misantatra ny fampahalalam-baovao nisokatra andro any ny fivoriana ara-potoana voalohany ny parlementan'ny teteza mita ho andro zareo teo anivon'ny kongresin'ny teteza mita ary dia io maraina io no nisiny lanona mpanokafana nandritra izany kabary ny filohan'ny kongresin'ny teteza mita izany moa no nilazany heviny mahakasika ny raharaham-pirenena vola ravavy no mitondra ny antsipriny izay eo amin'ny sariny Tsirakotorson. Ny fifidianana no lalana maranana ny krizy ny filohan'ny kongresin'ny teteza mita Mamy Rakotoarivelo no marihany fa hevitra roa ny fandrirotra amin'izao fotoana izao. Ao ny mieritreritra fa tokony hirosoana amin'ny fifidianana, ao kosa ny mihevitra fa tokony miato aloha vao miroso amin'ny fifidianana. Ekena ny fampihavanana fa tsy tokony hahemotra intsony kosa ny fifidianana. Eto izahay dia mbola manamafy hatrany fa tokony toizana ny fanatanterahana amin'ny tondrozotra efa nisoniavina sy rekendrina ny vondrona iraisam-pirenena ilaina ampiarina avy hatrany ireo andiny mbola tsy nateraka toy ny andiny fahina ny folo anatanteraka ny fifidianana madio mangarahara ary ekenrehetra. Nampatsihivin'Andriamantoa Mamy Rakotoarivelo fa mbola misy ny fepetra tsy tanteraka toy ny fanomezana amin'ny famotsora-keloka famoahana ny gadra politika izay tokony toto-saina mialohan'ny fifidianana. Ankoatra io dia niresaka momba ny fanapaka-kevitry ny CES farany teo ihany koa ny filohan'ny CT tao anatin'ny kabarany. Fa dia niteraka resabe tokoa teo anivon'ny firenena hatramin'izao isika amin'ny teny izao ny fanapahana na voaka ny CES mikasika ny famoahana ny lisitrinao kandida ilatsaka ho fidiana ho filoham-pirenena. Teraka sahady ny ahiahy tsy havanana. Koa raha misy sahady zany ahiahy zany, mila manazava sy mametraka ny mangarahara isika mianakavy. Ary toy izany hatrany no tokony fomba fiasantsika amin'ireo lafiny rehetra mahabelisaka ireny. Mialana amin'izay ilay mandrafa sy manorona lava fa andao atao fomba fiasa ny manatsara sy miroso hatrany. Ny tsapa aloha dia arety mikikiky firenentsika ity ny tsy fanajana izay ny fanarahana, ny fivadiana amin'ny teny nomena sy nampanantenaina ka miteraka adihevitra lava. Miteraka ahiahy tsy havanana isaky ny misy tsirim-panantenana kely iposahan'ny fitoniana sy vahan'ny olana misy dia niteraka indray ny olana vaovao. Ary ny tena zava-doza dia tsy mazava intsony ny fampiarana ny lalàna eto amin'ity firenena ity fa sarin'ny politika ny zavatra rehetra. Miantso ny mpanao politika ny filohan'ny CT mba hijery ny tombotsoan'ny rehetra ary miantso ihany koa ny vahoaka mba handray ny andraikiny mikasika ny fifidianana ary hanamarina ny anarany amin'ny listim-pifidianana ny filohan'ny CT.